I Ramatoa Miza Ani avy amin'ny fikambanana Fizafa Toma no voafidy ho filopitantana ny KBUTM eto Mahajanga. I Ramatoa Edson Soamanoro Namia avy amin'ny FBMMM no lano filoha-lefitra. Ravaoarso Emily lano mpitambola ary Razafimalala Josiane no voafidy ho mpitantsoratra. Ireo no andrafitra ny komitim-behivavy misana ny Valomarsa eto Mahajanga. Nandritra ny fifidianana izay natao tamin'ny tokotany malalaka ny Sampandrara misana ny mponina eto amintsika ny tolakandro ny Zoma fa 7 volana Jolay teo. Niatrika sy nikarakara izany ny Sampandrara misana ny mponina avy eto Mahajanga. Madame Miza Ani na Madame Tsaralambahoany fahafantaran'olona eto Mahajanga no lany ho filoha hitarika indray ny vondrona KBUTM ao anatin'ny telotona. Mirara azy ihany koa izahay atao ministera mponina avita be amin'ny asa sy andraikitra izay miandry azy amin'ny fampandrosoana ny vehivavy fa indrindrindrindra fiara-miasa ministera dia mifofoana ny varavarana amin'izany fiara-miasa izany mba hanatsara ny fari-piainan'ireo vehivavy ato anatin'ny faritra amin'izay tsika. Tsy hoe misy ny endrika vaovao akory fa raha tokony ho izy dia tsy maintsy miara-miasa ministera mponina ny fikambanan'ny vehivavy rehetra eto Madagasikara no maministera miahy ny vehivavy azy manokana izay ary manarak'izay koa dia ho atsaraina tsy hoe ratsy akory ny teo aloha fa miezaka ny manatsara izahay amin'izay fiara-miasa izay mba hisiny mangarahara ny fitantanana an'izay vondrona izay fa hisiny fampandrosoana manokana ihany koa ho an'ny faritra Boeny manokana ho amin'ny resaka vehivavy izay. Ho atsarana tanteraka ny fiara-miasa eo amin'ny ministera mponina sy ny fikambanam-behivavy rehetra eto Mahajanga. Efa manana ny programma manasany ihany koa ity filoha vaovao voafidy ity. Standard-miasa izany moa eo ilay hoe fampitambarana ny vehivavy mandamina fotoana izany izay amin'ny sakafotany manontany ny problème ny fikambanana mba ahafahana manampy azy. Dia manao taritra ara-bola isaka 3 volana. Dia manao taritra amin'ny zareo koa zany raha vao hoe misy ovrena fonjeka any Antananarivo dia manao taritra amin'ny zareo eo koa ny fitadiavam-bola tsy maintsy. Nizotra am-pilaminana tanteraka ny fifidianana izay natao tamin'io andron'ny Zoma io. Mandritra ny 3 taona moa no fepto ampiasany ity filoha vaovao ity.